Fa inona ary ny mety ho porofo azo amantarana ny fisian'Andriamanitra na hoe ny nanamboaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao? Saotra sy dery natolontsika ao an'Andriamanitra ary dia ampifaliana ny arabananao indray kompatanana ihany koa mahatsara fihavanana. Inona re ny porofo izay amantarana fa nisy namorona, misy Andriamanitra ary nisy namorona izao zavatra ary rehetra izao? Raha mitady an'izay porofo izay ianao izao dia mety hoe inona re izany no lazaintsika? Fa rehefa mandinika ny fiainana isika amin'ny antsipiriany, amin'ny farafahantakaran'olombelona, dia hatakatra zavatra marobe mana-porofo fa tena noforon'Andriamanitra, nisy mpamorona izao rehetra izao. Omeko ohatra vitsivitsy fotsiny ianao an'io. Voalohany ohatra dia hoe ny halaviran'io masoandro io amin'ny tany misy antsika sy amin'ireo planeta, système tsirairay avy izay ao anatin'ny masoandro, ao anatin'ny système solaire zany, dia efa azonao miveroka tokoa ve hoe hay raha ohatra ka izao elanelana misy ny tany amin'ny masoandro izao no akaiky loatra dia ho may daholo ny zavatra eto ambonin'ny tany. Ary raha lasa lavitra loatra dia ho tsy ampy hafanana indray dia misy zavatra be dia be tsy mandeha amin'izay laoniny araka ny fiheverantsika azy, mety hoe mivaingana daholo indray ny zavatra eto ambonin'ny tany amin'ny atsika. Izay zao anankiray raisitsika amin'ny fiainana iainantsika izay. Fa tsy kisendrasendra izany. Fa raha ohatra isika izao ka misy zavatra ataontsika ka misy ny hoe réglage, izany hoe kitihana tsara dia eo ny tena mety, dia ohatran'izay nisy nanao izay dia toy izay ihany koa ilay izy. Ny faharoa, ny poids de pesanteur, na ny hoe ny hery misintony tany. Io hery misintony io ihany koa raha ohatra ka ataontsika hoe be loatra mety manimba zavatra. Satria raha mahery be izy io zany dia mety hanangona entona manimba ohatran'ny hoe ny amoniaka zany. Raha malefaka loatra indraiky io hery misintona io dia ho very be loatra eny amin'ny habakabaka ny rano ary dia hanimba ny fiainana izany. Antony faharoa izay ilazana fa nisy namorona ary tena nandrindra amin'ny tena izy. Ny fahatelo, hijanona eo tsika zany, ny fahatelo dia ny hoe ny hery misintona ananan'ny volana. Misy hery misintona koa avy eny amin'ny volana. Satria ny olona tonga eny amin'ny volana zany manam-pahaizana efa tonga teny dia tsy niverina mipitika any ankety ambonin'ny tany akory fa misintony ny volana, na dia atao hoe somary mitsingevangevana izay ara rehefa mandeha eny amin'ny volana. Fa izao manampy amin'ny firindran'ny toetrandro eto ambonin'ny tany io herin'ny volana io, misintona io. Ka raha mahery kokoa izy zany dia lasa miteraka tsunami, na ilay fivadian'ny ranomasina ho lasa antontany be zany ary mandrava izay zavatra izay. Fa raha malefaka kosa izy dia manjary miteraka fikorontanana ihany koa eo amin'ny toetrandro iainantsika eto ambonin'ny tany. Izany rehetra izany dia noreglen'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra tsara mba hahasoa antsika rehetra. Amin'ireny horonan-tsary ireny matetika momba ny faharandro dia miresaka zavatra be izy hoe raha vao misy zavatra anankiray korontana kely monja fotsiny dia ho potika izao tany izao dia izay ny faharandro. Ohatra izany hoe ny kintana izay hifandona amin'ny tany dia tonga ny faharandro. Izany matetika. Fa isika kosa dia mahita fa Andriamanitra amin'ny teniny no mifehy an'izao rehetrarehetra izao. Ny mpandinika moa zany dia mandinika mandrakariva ary tonga amina tsoakevitra tsara. Fa raha asaintsika fotsiny ny saintsika hijery hoe io misy aquarium anankiray, izany hoe trano fitaratra anankiray dia asiana trondro ao anatiny dia hitantsika hoe mandeha eny amin'ny habakabaka eny tsika na eny amin'ny volana dia hoe io misy anazy. Dia hiteny ve isika hoe tonga ho azy teo io? Tsia. Fa tena tsy maintsy mahita avy hatrany tsika hoe dian-tanan'olona na hoe dian-tanan'ny nisy nametraka, nisy nandrindra izany zavatra izany. Ary torak'izay no lesona tokony ho raisintsika mahakasika an'ity hoe fiarahana, finoana an'Andriamanitra ity. Ny andao tsara apetraka an-tsaina zany fa tsy tonga ho azy fa tena nisy mpamorona izao rehetra izao. Andriamanitra nampy antsika hino an'izany. Hivavaka isika.
Andro ianao namorona nahary izahay olombelona mitady antony izay tsy hinonana izany matetika, fa mifona aminao zahay, ampio zay mba ho resy lahatra amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny iainana andavanandro, amin'ny alalan'ny zavaboary, fa tena nisy nanao tokoa izao rehetra izao ary ianao izany. Dia esory aminay ny tsy finoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.